Fahameraba-tsika tsy ariary avy-indray amin'ity alatsinainy fa 4 volana febroary ity. Efa liana hatrany ny mandray ny isatrokan-drano izay manaraka ny ten'Andriamanitra amin'ity marain'ity. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara ny izan-danitra mbola velom-piterana anao izay mbola nomena izao fotoana izao indray ahafahanay mandray ny fahasoavana avy aminao. Tompo mangataka aminao mba havoazonao mandrakariva izay ka ny teninao izay horaisinay amin'ity marain'ity mba hampitombo ny hery izay fanananay ary koa hampitombo ny finoana izy hanananay ao aminao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao ny sitrapo no mahatonga fanapahan-kevitra. Alaina amin'ny Romanina 12:12 manao hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovà ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Amen. Tsy inona fa ny sitrapo tia mikomy no mampalavitra anao amin'Andriamanitra. Ny sitrapo no fahefana mifehy ny rehetra amin'ny maha olombelona. Raha tsara ny sitrapo dia eo ambany fifehezana ny sisa rehetra. Tsy fitiavana na foronana amin'ny sitrapo fa safidy ary fahefana manapa-kevitra sy manjaka izay miasa ao amin'ny zanak'olombelona ao amin'ny fankatoavana na tsia. Tadimin-doza manjakariva ianao manjapatakaranao ny atao hoe herin'ny sitrapo marina. Mahazo mino sy manome toky ny amin'ny zavatra rehetra ianao kanefa aoka tsy ho atao tsinotsina ny finoanao fa tsy miandany amin'ny tsara izy ireny matetika fa tokony saintsaina manjakariva. Raha ny herin'ny sitrapo no hoentinao miady ny finoana dia handresy ianao. Ny anjaranao izany dia ny mifidy an-tsitrapo na hiandany amin'ny Kristy na hiandany amin'ilay ratsy. Rehefa ampileferinao amin'ny sitrapony ny sitraponao dia raisiny an-tanana avy hatrany momba anao ka Kristy mihitsy no hiasa ao anatinao na ny fikasahanao na ny fanaovana tanteraka ny sitrapony. Eo ambanin'ny fifehezan'ny fanahy masina ny toetranao na ny fisainanao aza dia hilefitra aminy. Raha tsy hainao fehezina arak'izay tianao ny fironanao sy ny fihetsem-ponao ny sitraponao kosa dia azo fehezina. Fa hisy fiovana tanteraka izay hitranga eo amin'ny fiainanao. Rehefa ampileferinao amin'ny Kristy ny sitraponao dia miara-miafinao amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanao mikambana amin'ilay hery ambonin'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra ny fiainanao. Anananao ny hery izay avy amin'Andriamanitra izay mampiorina mafy anao ao amin'ny heriny ka azonao atao ny hanana fiainam-baovao sy fiainam-pinoana. Tsy mety ahomby velively ianao raha manandra-tena fa miandania ny sitrapo amin'ny Kristy miara-miasa amin'ny fanan'Andriamanitra dia ahomby. Aza matsiaro tena hoe tsy mahavita fa ataovy hoe vitako io ataoko io ary efa manome toky anao Andriamanitra fa hanampy amin'ny ezaka rehetra izay ataonao sy ny fanahy masina ihany koa dia eo ampahery anao amin'ny fotoana rehetra. Koa dia alao hery ary amin'ity maraina ity matokia fa Andriamanitra manampy anao. Andriamanitra manampy antsika fa aoka isika hanana fanapahan-kevitra matotra kokoa mampiorina antsika eo amin'ny Kristy irery ihany ka natao eny androany dia ho tazomina hatrany ho eny miaraka amin'ny Kristy ho amin'ny fanapahana ho amin'ny famparitahana ny fahasoavana ary indrindra ho amin'ny fahamarinana. Dia iriko izany mba amin'ny fiainanao amin'ity androany ity dia ho tahin'ny Tompo mandrakariva ny isika. Amen. Ry Andriamanitra tsara izan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao izay mba hampitoerinao mandrakariva ao amin'ny finoana tena marina ka hanana fanapahan-kevitra matotra tsotra dia ny andany aminao mandrakariva. Ampio izay mba hanana toe-tsainy lanitra ka tsy hatsiaro tena ho tsy mahavita zavatra fa hatsapa sy hampitombo ny herin'ny finoanay hatsapa fa
mahavita zavatra izay satria miaraka aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Savior.